Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ny foravoravo mahamiramirana ny tare, fa ny alahelo ny fo mahareraka ny fanahy, hoy ny voalaza amin'ny ohabolana 5:17. Ny foravoravo mahasalama tsara, fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana. Ohabolana 7:20. Ireto ary misy dingana telo hitondranao amin'ny fifaliana lalandava, satria ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika antsika mba ho faly mandrakariva. Voalohany, aza miasa saina sy mandany andro ao amin'ireo olona izay tsy mitondra afa-tsy olana ihany rehefa mifankahita aminao. Faharoa, aza manao zavatra miankina amin'ny fihetseham-po, satria raha sendra tsy mahomby tampoka izany dia mety hankarary mafy anao. Ary ny fahatelo, mianara miaina tsy misy fiahiahiana lava, satria rehefa mametraka ny fiainanao amin'Andriamanitra ianao dia izy no hitantana ny zavatra rehetra ary manana finoana sy faharetana. Mahaiza manararoatra ny fiainana izay nomenanao mba hifaliana. Amen. Tarika harilala mitsiki mandrakariva na inona manjoana ialina emadiva oavila maranava lasendra ny ady mafy feno avona ny lalana zenao amitsiki ny rafy vokopandresiana fatsiki noenty mandresi ny enatra sy ny taotra malova ny endritrao omateo ty mafinaritra. AWR, izay ilay onjany fanantenana. Namboary milay pahary ahay mitsikiana enina dia marary ny Yesu mahazoana fatiki noenty mandresy ny amboko sy ny avona mitsiki avy ao ampo maneho ny ty fiavanana fatsiki noenty mandresy ny enatra sy ny taotra malova ny endritrao omateo ty mafinaritra. AWR manolotra ho anao
feon'ny fanantenana. fifaliana ho anay mpamokatra fandarany etonivon'ny radio adventiste iraisam-pirenenana ny feo ny fanantenana ny miarabanao amin'ny alalan'izao fandarana manokana ifampairezana izao. Miaraka aminao ny namanao Elion Andriamitanso. Anio isika dia hanohy ny firesahana ny amin'ireo famantarana ny lazain'i Jesosy izay manambara fa manakaiky ny fiavindrainy amin'ny raha ony lanitra. Efa noresantsika teto ny amin'ny ady sy ny filazana ady. Efa nisy zany taloha ela. Fa ny amin'ny ady sy ny filazana ady izay miseho amin'izao fotoana izao dia tena efa mihoatra lavitra noho ny taloha ny fisehony. Anisan'ny famantarana ny lazain'i Jesosy zany fa maneho ny fahakekezany fiavindrainy amin'ny raha ony lanitra. Amin'ny tian'io ity isika dia resaka mikasika ny famantarana anankiray izay tena misongadina ihany koa maneho ny fahakekezany fiavin'i Jesosy indrainy amin'ny raha ony lanitra dia ny amin'ny fisian'ny Kristy sandoka sy mpaminany na mpampianatra sandoka atraizatraiza. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra ary dia manasana ho mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitro misaotra anao izay satria tombontsoa lehibe no omena ho anay mbola afaka miara-mianatra ny teninao malalaka. Misaotra anao izay satria mbola manome an'izany fahafahana ara-pivavahana izany ny firenena misy anay. Ianao anie Tompo hitany fampelezana ny filazantsara tahaka an'izao amin'ny fomba malalaka mba ahatonga ny olona rehetra ahafantatra ny marina mialohan'ny fotoana izay ikatona ny varavara-pahasoavana. Ahafahan'izy ireo mandray fanapa-kevitra entitra makasika ny hoaviny mandrakizay. Sokafiarany sainay ampianaro izay amin'ny alalan'ny fananao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ovakitsika ary ny fanambarana nataon'i Jesosy izay maneho ny famantarana anankiray lehibe fa manakaiky ny fiavindrainy amin'ny raha ony lanitra. Jesosy tsy mba niteny mihitsy hoe amin'izao orana amin'izao daty no tonga izy fa famantarana no nomeny. Anisan'izany ny amin'ny fisian'ny Kristy sandoka sy mpaminany sandoka izay miseho atraizatraiza maneran-tany. Zao nivakitsika ao Matthieu 4:4. Matthieu 4:4. Jesosy tenany mihitsy eto no miteny fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana ary azo atao aza na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahana. Averintsika, izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana ary azo atao aza na dia ny olom-boafidy aza ho fitahany. Jesosy mihitsy eto no milaza fa iseho zany anisan'ny famantarana ny fisiany zany fa manakaiky ny fiavindrainy amin'ny raha ony lanitra. Ary ny tena zava-doza mamitaka izy dia maneho famantarana lehibe sy fahagagana miaraka amin'izany famitahana taony zany ary fitaovana lehibe ireo hoentiny mamitaka. Ireo izay mamantatra tsara izay voalazan'ny ten'Andriamanitra, ireo ihany no tsy ho voafitaka. Fa raha milaza izy eto hoe na dia ny olom-boafidy aza, zany hoe ireo olona vonona hitsenan'i Jesosy aza, mamaky tsara ny ten'Andriamanitra, mandinika tsara ny ten'Andriamanitra, dia ho fitahany zareo amin'ny alalan'ilay famantarana lehibe sy fahagagana izay ataony. Ilayntsika arak'izany mianatra tsara ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho voafitaka. Mipetraka ary ny fanontaniana, tena misy ve ny mpaminany sandoka amin'izao fotoana izao? Teto Madagasikara aloha dia fa ny arahany rehetra nahita tamin'ny televiziona, izay manana televiziona, izay rehetra nandre tamin'ny radio koa dia nahita ny fijoroan'ny lehilahy anankiray izay nilaza fa izy no Kristy. Fa tsy eto Madagasikara rery no ahitana olona tahaka an'izany, fa ilaza vitsivitsy isika. Ny voalohany ho resahana amintsika dia lehilahy anankiray antsoina hoe José Luis Miranda any Porto Rico. No adzain'ny olona maro izy ity ary tena nalaza, misoratra
480 eo amin'ny sandriny nanambarany tenany ho Kristy izy. Kanefa ny mifanohitra amin'izany na ny fitondrantenany na ny fampianarana entiny amin'ny filazany fa izy ny mpanjaka nitsangana ary nandresy. Rehefa mandeha izy dia tena mitandrina mafy amin'ny fihetsiny. Etsy andanin'izany ny teny alohan'ny vavany dia feno fampianarana miaro fananarana. Manao vangovango miravaka diamondra eny amin'ny tanany ary manao dia lavitra miaraka amin'ny fiarakodiany raitra dia raitra izy. Any amin'ny $7 any ny arena anana ny raha tombanana dia milaza ny tenany ho Kristy efa nitsangana indray izy amin'izany. Rehefa nanontanian'ireo mpanao gazety ny antony tsy mba anaovany andreny akanjo fotsy lava miaraka amin'ny kapa mifatotra efa totatota eny an-tongotry ireny izy izay nahalalana an' Jesosy fahiny dia izao ny navaliny: natao iory sy ho faty aho tamin'ny fahatongavako voalohany hoy izy tety an-tany, fa amin'izao tonga amin'ny fanjakako aho dia fa mba manan-karena azy aho. Raha tsy mahafantatra isika mianatra tsara izay nolazain'i Jesosy ny amin'ny fomba ahatongavany ety an-tany sy ny maizy azy an' Jesosy dia tsy maintsy voafitaka. Jesosy dia nilaza fa tsy handia tany izy amin'ny fotoana fahatongavany. Faharoa, eny amin'ny raony lanitra no nolazainy fa hitsena antsika azy, ary nolazainy fa ny maso rehetra ahita azy. Ny olona rehetra maneran-tany miaraka mahita ny fahatongavany amin'izay fotoana izay. Zavatra tsy mety ho hain'ny olombelona izany. Ho izany Satana ho alaina tahaka koa izany fahatongavana izany. Kanefa tsy ho vitany mihitsy ny makatahaka ny tena fomba fiavian'i Jesosy indray. Andenga isika hamaky izay voalaza ao Mateo 4:4 sy ny manaraka. Mateo 4:4 sy ny 7. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra Kristy, aza makany ianareo, na indro amin'ny efitrano izy, aza mindro. Fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka an'izany ny fiaviany zanak'olona. Izao koa voalaza ao amin'ny Apokalipsy 1:17. Indro izy avy amin'ny raona ary ny maso rehetra ahita azy. Tsy ho vitan'ny Satana sy ny mpanaraka azy ho alaina tahaka izany. Izay rehetra tsy mianatra tsara ny tenin'Andriamanitra dia ho voafitaka ny amin'ny fomba hiavian'i Jesosy. Raha misy miteny izany hoe tonga aty Frantsa Jesosy, tsy mitombony izany raha nianatra tsara izay voalaza amin'ny Baiboly isika. Ho an'ny Brezila indray isika hijery Kristy sandoka anankiray. Lurie Thais no anarany, 7 taona ny lehilahy, any Boqueirao any Curitiba any Brezila izany no misy azy. Manana akanjo lava misoratsoratra mena sy fotsy izy ary misy satro tsilo eo amin'ny lohany, misy tena hazo eny amin'ny tanany havia. Izao izy no Henri Kristy, zanak'Andriamanitra, Jesosy nitsangana tamin'ny maty, izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Taorinan'izay dia nitety faritra maro teto amin'izao tontolo izao i Henri Kristy, izay moa no anarany. Dia nifindra tamin'ny Frantsa izy rehefa voaroaka avy tany Angleterre. Dia nipetraka taona vitsivitsy tao Brezila koa izy taorinan'izay. Ny tena mampiavaka azy ireny dia ny fanaovana fahagagana na ny fanaovana asa soa hoentina mamitaka ny olona. Raha tsy mianatra ny ten'Andriamanitra isika dia tsy maintsy ho voafitaka. Izao ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:4. Jaona 1:4 antso atao amintsika. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izao toetra izy ireny na avy amin'Andriamanitra na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Ianaro ny tenin'Andriamanitra, dinio tsara ho an'ny tenanao, aza mandray ambolony fotsiny izay lazainy hafa no ny toerana misy azy na no ny lazany, dinio hamarino ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Aoka ny faharesendahatra ho avy amin'ny fanahin'Andriamanitra mihitsy. Iaro anao amin'ny fitaky ny Kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka ny Jehova. Amen.
antso mafy amojana ary. Zay ilay onjany fanantenana. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Tonga amin'ny fotoanany fanomezana isika ato anatin'ity fandaharana natao mba hanampiana ny tanora indrindra sy ny ray aman-dreny ity. Manasanao izahay aka toerana tsara fa iresadresaka mahakasika ity fitiavana ity isika satria misy tokoa aneny fitiavana sandoka dia manahoana ny vokany. Hiarandray lesona miaraka amin'ny namana Elion sika dia hanaraka tantara iray avy hatrany ary hanomboana ny fandaharana. Fitiavana sandoka. Tantara nosoratan'ny Fanjaniaina, andrenesana ho an'ny Zoanitra, Sam ary Nartina. Fa maninona indray miboramena be ohatran'io sady maninona misisika any fa mba misakisana ho aty. Andraso aloha fa so misy mahity mahasosotra mihitsy ny olona ohatranay Kevinna. Zany itsy ankizy kely tsony ka hoe ho tantanana sy fehezina foana fa misy inona? Tsy avelany anao sipa
nefa ny ankizy vavy mitovy amiko manao an'izany de maninona koa zao? ay ve zany foana ny ataon'ireny olon-dehibe reny fazakaka amin'izany ry tsy ho lehibe feny taona eo angasa fa tonga de anambady a miala ao an-tranonay ao fa leo ay be sermona mizana iza no vadindry iza ny dian-kevinina za ohatrako za neka tena tiandry ka mirana manahirana raha vo ilozana mahafanina sady mahamanina sy tena marina ve zany eny hoa eny za koa aloha te hiaraka aminao mandrakizay zany de tsy misaraka tsontsika eny hoa nararanoray aman-dreny azysika vo maikindry tiako be mihitsy zany e alefa hoporofotsika aminy fa hivatitsika ny orina any tena marina tsy te hisaraka amindry zany tsono mihitsy a ay ary aza malahelo ohatran'io tsony fa sy mba le endrika kely mafaty misatra fa ono a inona zao ny tena hitiava-mirana ana ay kevina koa ka tobotoboka be zany ny foko raha vo miteny an'izany ianao hitao jereko tiako be manona ny anaranao le hoe Kevina indrindra rehefa ianao le mitendry gitara sy mitaingina motocross iny ay tonga de babo ary Kevina zany ary inona kosa ho any tena mba hitiavanao anatin'ireny zazavavy be dehibe reny mirana tiako be ndry zany tiako fotsiny tsy asiana hoe nahoana anaty vonana satria maty amin'oroka sy safosafoana kendry mirana misy fotoana tokony hanaporofotsika an'izany fa tena mifankaty be tsika azondry ve ny tiako teneniny hoe anao firaisana ranofo ve eko andray ka tsy lasa loloatra ve zany ry Kevina fanao ny mpifankaty rehetra ki zany ka zany no atao hoe porofom-pitiavana ary avy amin'izay eto anilako eto ka mianatra mihitsy aho zany ry fitoka tsy vitako ty devoir ty fa mba ampio ahy Ormirana manam-potoana vendry andiniana tsy akijanona andro manalina an'io Facebook io de tsy vitandry ny andinika sy amitan'io devoir io ka ohatry marary ny endohako zany marary eny hoa tena niova mihitsy ty mirany ty hatry zay nirahany tamin'ny Kevina zay lasa olon-dehibe lasa mihetsiketsika kosa aloha saingy ny fianarana ndray ny tsy vitako aizakoa noty lasa ratsy tara lava amin'izay avonandry daholo ny akabiazan'ny ankizy vavy fa saro-piaro loatra ny Kevina ny kialamirana mahay miresaka koa ty fidy ty satria mbola tsy tratran'izany ka zany no mariny nahoana kosa moa tsy ho saro-piaro le ankizy vavy kosa ny ohatry ny adala mahita ny bogosité an'ny Kevina zay ty adala ho ny fitenenanako adala mihitsy moko ny vangabao any ampianarana tsy resahana tsony fa mandainga amin'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny samy namako daholo ny risy Kevina kanefa raha ny fiarahana amin'ny olona ary kala ny lasa tsy havitana fianarana fa mampiemotra mampandaingy maharatsy fifandraisana amin'ny hafa dia aleo ajanona mbo mariny ajanona hony zany manahirana zany ry fidy zay azy efa mifanaiky fa hivadiko ianao indray tia no anakorotana anay ianao koa tena mba tsy namana mihitsy tsy manakorotana zany fa mandamo
Fantatro tsara ny toetrany Kevinina nefa tsy ndrirery ny erahany. Aiza koa Zany no iziko. Aza maika andraikitra n'izany ivady zany sahady satria tsy mbola matotra amin'izany zao taonantsika izao. Miala koa ty fidy ty. Atovy aloha zay atafita ao ah. Tsy maintsy tafita eo foana Hoy ianao. Ary mipempenina mihitsy Mirana mitady hainga. Ao amin'ny FB hono Lazara raha mamaly azy. Atsono olona tsy mandray telefonina mihitsy na mamony telefonina aza indraindray fa nga ny adinareo Tsy niady lesy zay fa mba misy zavatra ataoko dia variana any aloha. Ay, Ny Mirana koa nge lesy efa ho lavy ty antsoantso ty makaleo ihany lasa makaleo indray nga on'le zanak'olona lazaina fa tsy hisarahana mandrakizay ka. Maninona raha mitsotra aminy gafa tsy ampy filafilaina ohatran'io izy. La koa lesy be sermonina be. Zany no marina ko sermonina hoana. Tsy atao eo mason'ny Mirana lesy fa eo mihitsy ange le olany. Fa misy inona? Ohatrany tena nanenina lesy niaraka tamin'iny. Zao vao tsapako hoe tsy tena tiako izy fa pitie fotsiny ny tena nanosika ity azy. Pitie? Am'le izy lehibe taraina sy le hoe tsy tia ny dadany sy mamany fa le hoe fiepehezina foana. Dia mba nomeko fahafapo kely fotsiny izy. So dia mba ela kosa ny nanararoatra azy hoe mitady fitiavana izy dia nanaiky anao firaisana ranofo mba azahoana fitiavana amin'ga. Zany ve moa lavina lesy. Dia noho ny vita ny natao dia hoe tsy tiana indray izy dia ampirafesina zany ny zanak'olona. Fa inona kosa mampisipy raha tsy asianan'izany sady mba tiako andramana daholo aloha le karazam-behivavy rafidy Kevinina. Ny lahy zao mba firy izavy. Azafady vao mieritreritra fotsiny aho hoe raha be voky ty sanatria dia aiza ny tany aliako ho velomiko amin'inona ny zanak'olona. Sady lave tsy matahotra aretina amin'izany mitety vehivavy zany. Sady matahora letsy an'Andriamanitra fa mba kristianina ihany eny teny. Zay indrindra angelesy efa mifanaraka izay hoe hivady any aoriana kanefa ohatrany tsy mety tsy tiako koa anefa hoe raha hoe le avy amiko mihitsy no ampisaraka fa iandrikendry-toana hisarahako amin'iny ka. Atsoy lesy izy dia aoka nareo mba hifandamina. Kevin, hitako ihany ianao farany. Efa niasa aloha mihitsy aho hoe taiza foana ianao nefa tena mila anao dia hitanao mafy mihitsy ane Azafady indrindra ary Mirana fa tena nisy zavatra nanahirana teo dia naleoko mihitsy aloha nakasaina tsara. Zay koa nge ny antony ionako aminao misy zavatra tena tiako lazaina aminao mihitsy. Zany? Lazao fa tena vonina iainanao Rehefa nandinika sy nandalina tsara ny fiarahantsika ho dia resy lahatra fa ivaditsika ohatrany tsy mety amiko tsony ianao maninona? Tena leo fampitsodrandro Mirana. Tena fona aminao aho fa mbola tsy matotra raha nilaza hoe tianao. Ary ny fanaiko fa hiaraka mandrakizay tsika kanefa rehefa nitombo ny taonako ny matotra dia nijery ny maha olona rehetra fa tsy manao fitiavana jambana lafo nitokana fotsiny dia Kevinina efa fantatro fa matoa ianao miala tsy te eo amiko matetika tsony tsy miantsoantsona ny resaka amiko amin'ny FB tsony dia tsapako fa miova ny fitiavanao vitanao ve izay tianao natao tamiko dia izay ianao vao mahatsapa fa tsy tia atsony nefa tsika efa mifanaraka fa ka mety miova nge ny zavadrehetra ary Mirana
tsy aleo ve zao de misaraka toy izay rehefa ho tokantrano vo ifandritake miaraka ihany nefa tsy mifankaty akory tsy mifankaty tsy mety zandry mirana ka diso ariana loatra zandry Kevin ka zay no izy e be foka maninona zany tia matotra anandray de mody mampiresaka eo fantatra ianao fa tsy tia atsony e kanefa raha mba afaka ny safidy a de niala ihany ko kanefa diso ariana loatra efa fantatry ny ray aman-dreniko zany e ary tsy manaiky zareo fa tsy maintsy atao ny mariazyntsika na tianao na tsy tianao ormirana zany so de mba tsy zany nametraka an'izany fa ianao ny solafaka tany e de zany fandrianao eto mahita amin'ny motoako sy ny fahaizako mitendry gitara ary ny trano be anay fa nga nisy olo-kafa niaraka tamiko afa-tsy hainao rery aiza mono nahitako an'izay tany e zany ve mba ataonao e eny e mba fandriako lalina ihany zany hainao amin'ny tokantrano miaraka amin'ny olona tena ty azy tiako vadiko mandrakizay zany kanefa tsy zany zava-misy za koa nemba naneniny eny e de inona zany ny hevitra amin'izany Drimirana ka zay e tsy manaiky dada sy mama fa tsy maintsy mivaditsika ka za tsy ampitaonako sady manala baraka ny fiarahamonina sy ny mpiara-mivavaka ho efa firy-taona fampitaritarika teny foana raha avy be za mifaneritery zany Drimirana ka zany ary anambady tsy vokatry ny fo fantatro zany e tsy Kevin zany a saingy mameritreretra kely fa ny lelahany e kapaitsy hitafery za jereo za hitaiza zaza sahady ny fianarana tsy vita ny asa tsy misy potika no aviko noho ianao tsy tsatra ny tanjoko latsalatsa manaraka ihany ny olona ovadiny ty milaza losa matsirava za fa nga ianao ihany e aleo alody isaitsaina ohatra marary be zany lohako zany Kevin losanao azany amory tena mariny sakafosiny aloha ahody fa marary be lohako fa marary nga elany to lasa niena sy malomaloka sotra ny mahazatry marina mihitsy le tsy le teny hoe tsony ny tsipakombalany anadray aman-dreny tsy mahavo mafanina mo mahavo mahafaty fa nisy inona anambady alesa anambady any mirane ay vy vaovao mahafaly lety zany a tanteraka ihany ny fahandrinareo roa keliko fa sady mandreraka kosa aloha ny fikarakarana an'izany no mahafinaritra aza mandatsa lesy a fa mandatsa hony tsy maintsy anambady amirana satria tereniny ray aman-dreniny izy moa za koa tereniny ray aman-dreniko e na de tsy tiako tsony azy izy kinona no anekena olona tsy tiana raha izany efa hoe bevoka le zanak'olonako bevoka mafy angelesy ny mahazo ahy de tsy maintsy tsara velatsia zany aloha so afa-baraka ny fianakaviana mbola betsaka resa ny zavatra tiako atao velarako ny hoaviko kanefa tsy maintsy hitady asa zany azy zao ajanona ny fianarana satria amelombady amanjanaka zay tsy vokatry ny foko akory mahery eza lesy mahery ve moa tsy ahery e jereo ny lavi tsara ny fambadiny ihany ane mirany zany mihitsy lesy a fa ahoana ary ananarako an'izay mbola tsy tafidy tamin'izao toerako zao rehefa nimatotra de fantatro fa tsy tiako izy sy aiko sa fotsiny ny rahako taminy fa tsy no maizy azy ray manontolo zao aresy te tena voany nataoko anambady hitokantrano kanefa tokantrano tsy misy fitiavana zany ve tsy hivadika ho avo be satria hivady tsy fidy ny vokatry ny fanereniny ray aman-dreny sy ny tahotra ho tsarain'ny fiarahamonina fotsiny
tsy ho vitako hatrany farany aloha lesy zany tena miala tsiny a tsy maintsy hitady zay mba tiako any ambadimbadika any any aka mahereza lesy fa hivavaka ho anareo a mba ivany olana de teneny rehefa misy azo ifanampiana saotra nay zay falemerabany tanora rehetra mpanaraka ny onja-peon'ny feo fanantenana miaraka aminao ny zokinao Eliandre Mitansoa ndaondray ary mba resaka momba ny fitiavany marobe mantsy ianareo tanora mpiaino nangataka an'izany ary nametraka fanontaniana be dehibe taminay tsy ho voavalinay daholo izy ireny satria tsy hoe manam-pahaizana tapitrohatra mahakasika an'izany zay fa zay trakefa kely nananana niaraka tamin'ny trakefa ny hafa ny nangonona mba ho zaraina amintsika zandry fitiavana sandoka ny lohateny nomena n'iny tantara na rahantsika teo iny hitantsika teo ny santioniany amin'ny endrika esehon'izany hoe fitiavana sandoka izany rehefa miteny ny lehilahy anankiray hoe tena tiako ianao ao anatin'ny fotoanany tsy fahamatorana mety 12 taona mety 12 taona mety 20 taona mety mihoatra n'izany aza dia miteny izy hoe tiako ianao dia tena mifono tokoa ny tenenany an'izany saingy tsarovy fa araka ny fatra ny fahamatorana ananany koa izany fitiavana sehon'izany ka zagaga ianao raha miova izy rehefa mitombo mihamatotra miahitany hoe tsy tia indray ny mety amiko nefa efa simba ny fononao sy ny tenanao hitantsika amin'izany le izy mamitaka be lay lehilahy voafitaka lay vehivavy voafitaka nefa be dehibe ny zavatra efa simba nitranga ny seho tamin'iny tantarana rahantsika teo iny a dia efa mahazatra antsika ny mahita an'izany saingy maro amintsika ny tsy mahay maka lesona avy amin'ireny zava-miseho manodidina antsika ireny dia veritsika fa hoe ho azy izany fa ny ahy mety ho hafa dia tafaroboka ihany tia hanaraka ny fanao ny namana koa moa fa itsy andanin'izay tsy vitsy no kinga dia kinga amin'ny fahaizana maka lesona avy amin'ny toe-javatra miatra amin'ny manodidina azy amin'ny namany dia mandray fanapa-kevitra avy hatrany hanova ny fomba fiaina eo anatrenyity resaka fitiavany ity mihitsy mamelahy raha miteny aminao fa mamosavy ny fitiavana sandoka mamosavy izay rehetra te hiditra amin'izany mbola tapa-kevitra niditra amin'izany ny fitiavana sandoka na ankizy miditra amin'izany na tanora miditra amin'izany na lehibe dia mamosavy azy ny fitiavana sandoka lasotra ny tsy mahatsiaro tena tsy afaka mandanjalanja fa gedzay ny fihetseham-po fotsiny fiainany entiny fihetseham-po misy fanerenan-kolaka indrindra fa avy amin'ny lehilahy dia tsy manana fahafahana ny eo ny tena heviny malalaka ny vehivavy voafatotra ao anatin'io fitiavana sandoka izay nilazana hoe mamosavy ny fitiavana sandoka fanontaniana be mpanontany ny valintsika voalohany ary vehivavy no nametraka azy tsy mahagaga zany satria ny vehivavy no tena lasibatra amin'ity resaka ity ny sipako izy dia 20 taona tena hoe toy ny lasa dala tamiko izy noho ny fitiavany ahy za koa tena tia azy dia nangataka firaisana ranofo tamiko izy fa tsy nanaiky mihitsy aho saingy rehefa nikiry izy dia nikeko ihany ny zavatra tsapako anefa dia arakaraka ny nanekeko hanao an'izany taminy aho dia natsiaro ny fikitra taminy aho lasa miamfikitra aminy aho nefa ny zavatra hitako mazava teo amin'indray tetsy andanin'izay dia izao arakaraka ny arahanay nanao firaisana ranofo nanomboka ny ena tsy kelikely ny fitiavany ahy dia amarininy amin'ny fahitana lafiratsy ny betsaka teo amiko izany nanomboka nampitaha tamin'ny vehivavy hafa koa izy dia milaza ho nahita tsy mety be dehibe tamiko hanamarinany ny fisarahana ifakasainy atao tamin'ny faramody ny sarak'izay nalahelo mafy saika namono tena tamin'izay ho izy raha tsy nisy namana nampihiratra ny saiko sy nampahery aho izay le hoe ny tena fitiavana tsy jamba fa rehefa tafiditra ao amin'ny fitiavana sandoka ianao dia jamba dia mitoy ny fijoroano vavolombelona nataon'ity tovovavy ity niaraka tamina tovolahy fandray aho izy mba nalako ny foko saingy azonao an-tsaina fa
nanararoatra ny fahabangana teo amiko fotsiny izy dia nikeko izay nangatahany tamiko mba hamaliko faty ilay nandao aho kanefa tsapako fa nararotony fotsiny aho tena nararotiny aho satria tsy izany tena tiany fa ny firaisana ranofo tamiko fotsiny tadiaviny tena adala satria tsy nisy fihetraikany tamin'ilay olona tena tiako nefa nandao aho tamin'ny voalohany ny fanaovako an'izany tamin'ity tovolahy nanararoatra aty fa niteraka olana ho aho fotsiny satria voaterina nalazaza ny fanontaniako izy dia izao tena fitiavana ve ny fitiavan'ny tovolahy ny vehivavy sa fitiavana firaisana ranofo fotsiny ary raha izany dia ahoana ny fomba halalana hoe fitiavana firaisana ranofo fotsiny no manosika ity lehilahy ity ilaza hoe tena tianao aho satria hitako sy fantatro fa tsy zarery ny mametraka an'izany fanontaniana izany fa saika ny namako vehivavy rehetra mihitsy ary matsiary voafitaka sy simba ary leo zao no azo lazaina antsika vehivavy mahakasika an'izay ary tsy ahodikodina ny resaka na dia tsy azo atao mivatam-batana koa aza mba tsy hatafotoana an'ireo ray aman-dreny sasany mety sahirana raha mihaino an'izany satria tsy mitovy tsony ny zava-misy ankehitriny sy ny taloha efa ny anarantsika teto fa fotoanan'ny andrakandrana dia iraisan'ny tovolahy sy ny zatovovavy ao anatin'ny sokajy taona ny adolan-tsento eo amin'ny 17 ka hatrany amin'ny 20 taona ho an'ny vehivavy ary mbola hatrany amin'ny 15 taona na mihoatra n'izany aza zany vanim-potoana zany a ho an'ny akamaroany zazalahy indrindra ireo tsy nahazo fanabeazana tsara avy amin'ny ray aman-dreniny manjary elabe mihitsy ny fahamatorany tara be mihitsy voamatotra fa mahay mampiresaka fotsiny arak'izany hoe andrakandran'izany a dia tia ny andramana avokoa izay heveriny fa tia no fantatra na ataony namany na mahasoa io na tsy ny firaisana ranofo ihany a fa ao anatin'ny zava-mahadomelona ny sigara ny toka ny rongony sy ny sisa mampalelo fa tsy mba zavatra tsara no andramany matetika fa zava-dratsy daholo miankina amin'ny namany io miankina amin'ny namany ifandraisany ary rehefa voadona mafy izy voatonga saina mampalahelo ka tena ilaina mifidy namana aloha averimberinay zay tena ilaina mifidy namana irahana ao anatin'ny sokajy taona io satria manana ny hery miasa mangina be diaibe eo aminao ny namanao na tianao zany na tsy indrindra fa amin'io resaka firaisana ranofo rehefa tsy manaiky anao tahaka azy ianao dia tsy ataony namana tsony lasankahalainy mihitsy aza betsaka ny manaiky anao an'izany noho ny fitiavana te hanaraka ny fanaony namana fangaro fitiavana andrakandrana le izy ka miankina be diaibe amin'ny fanabiazana raisina avy amin'ny ray aman-dreny sy ny zoky ary ny mpanabe tsara sitrapo no avoaro azy amin'ny fanandramana zavatra manimba azy na tsy ary tafiditra amin'izany ny resaka firaisana ranofo tsy vitsy ny mahita faisana tahaka ny tovovavy mametraka fanontaniana ity ny tsy fampiny fitiavana inivon'ny tokantrano koa dia anisan'ny manamora ny fidiran'ny tanora amin'ny fanaovana firaisana ranofo milohan'ny fotoana raha ny tena marina tsy ny vehivavy loatra no mitaky an'izany fa mitady fitiavana izy dia tratry ny fitiavana sandoka manolotra firaisana ranofo izy ho takalon'ny fitiavana manimba azy no azony betsaka ireo milaza fa tsy te hiresaka tsony an'izany fitiavana zany satria reraka ny fitiavana sandoka zany izy ny fandimbiasana lehilahy samihafa amin'ny resaka sipa zany niala tamin'ray dia niditra amin'ray niala amin'ray dia niditra amin'ray dia nahazoany aretina nandaliana vola be kanefa nafenipenina voaterina nalazaza lasa ratsy laza be diaibe ny fifandraisana simba sady nefa mbola taona mbola kely ny lehilahy miala ilany fotsiny ny fitenin'ny tanora amin'izao dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tena fitiavana nao sa fitiavana firaisana ranofo fotsiny no nanosika azy tsy ho an'ny sokajy taona adolan-tseto fotsiny io fa amin'ny sokajy taona rehetra mihitsy sainga amin'ny fotoana mbola tsy mahamatotra ny lehilahy ao anatin'ny fahatanorana ny tena mipetraka io olana io akoatry ny mahandrakandrana azy dia tsy fantatra ny zazalahy ao anatin'io sokajy taona adolan-tseto io ny hoe inona marina ny fitiavana lazainy fa hitiavan'ny olona anankiray mahatonga azy hiteny hoe tiako ianao amin'ny vehivavy anankiray mandra-pahamatotra azy
dia tsy fantany 20 taona hatrany amin'ny 5 taona mety mihoatra n'izany aza vao matotra ny lehilahy anankiray a tsy fanta mihitsy hoe fitiavana firaisana rano fotsiny ve manosika azy sa fitiavana anao amin'ny maha ianao anao manontolo dia rehefa maneho fitiavana anao izy ohatrany hoe tena tianao be amin'ny maha ianao anao manontolo mihitsy fa dia rehefa vitany natao a dia sady tsapany hoe namita teny izy no sady voavitaka fa ny zatovavy ny tena vomavy ka tsara re ny alalanao zatovavy fa elabe izay lehilahy vo matotra ary tena zoky ara-pahamatorana ny vehivavy ry zalahy mahatratrany amin'ny 5 hatramin'ny 20 taona na mihoatra n'izany aza ny elanyela-pahamatorana lehilahy sy ny vehivavy indrindra fa miresaka fihetseham-po izay iodidina ny resaka fitiavana lafy ny fihetseham-po ny amatotra azy aingana kokoa dia arakaraka fanabeazana ny raisiny ny fiainana lalovany saingy nahoana dia matotra miloha lavitra ny tovolahy ny tovovavy ina dikan'izany ry tovovavy nitaizazaza zany ny vehivavy manambady lehilahy zandriny na mitovitovy taona aminy misy ny cas exceptionnel fa arak'izay exceptionnel zay a dia ny akamarony zany dia zay ka zao hoe ny fahalalanao fa tsy mbola matotra ny fitiavana hitiavanao ao anatin'ny sokajy taona mbola misy anao dia aleo a tsy miditra amin'izany resaka izany satria sady ho voafitaka no mitak'olona isika vehivavy indrindrandrindra milaza mazava aminao fa tsy maintsy hanenenana sy vidiana lafo hatrany ny fanekena ho tia sy ho tiavina manokana ao anatin'izany vanim-potoana tsy mbola mamatotra ny fitiavana izany ary be dehibe ny takaitra efa nateraka izany na ara-petsepo na ara-batana na ara-piarahamonina ny vaolana any azo antoka dia izao tsorona mihitsy aza manao sipa satria animbanao fotsiny raha azonao tsara ny vokany teo satria le sipa dia zavatra iainan'ny tanora ao anatin'ny fotoanany tsy fahamatorany dia mifanandran-kandrana eny nga vita ny fanandrana fa famindra retina sy olana lasa ifandimbiasan'ny olona firy ianao mandra-pahamatotra azy sy mandra-pahamatotra anao lasa simba mielohan'ny fanambadiana ary mety tsy ho vita ny fianarana na vita ratsy vokatry ny olana ra-pitiavana tsy mety tapitra akoatry ny loza mety aterany izay efa retsika teo ny santionany ka nitoro hevitra manokana ho an'ny zazavavy a satria ny zazavavy ny tena lasibatra aleo tafita vo miditra ny fifidianana izay azonao ekena fa ho lasa olona ho tiavinao sy ho tianao mandrakizay zay ihany ny fanafodiny be dehibe ny mahavita n'izany ka nahoana ianao ny tsy havita azonao atao ny manana lehilahy atao namana betsaka fa aza manakiditra amin'ny fiainam-pitiavana irana amin'ny olona anankiray manokana fandrika ila izy raha tsy efa matotra sy mahavita fianarana ary raha azo atao re efa manana fivelomana manokana mihitsy fa tsy vitsy zany vehivavy tanora zay nylozany vadiny zany tsy hay mihitsy fa dia ohatrany lamody ve ty lehilahy mandao vady ty vo efa bolana ny zanaky ny sasany dia lozan'le vadiny ny sasany efa taona ny sasany efa 10 taona nefa mariazy mipoapoaka be satria be vola kanefa tsy milaza zany fa efa matotra hanambady ianao mitaky fotoana izany taky zavatra maharobe ny fahamatorana ary tsy voavahan'ny vola le olana efa matotra tsara ianao amin'izay tonga taona tsara tsy azo fitahana tsy azo ambakaina ary ny lehilahy rehefa mifanena amin'ny vehivavy tahaka an'izany avy dia fantany hoe tsy azoko atao ninininy ity raha zavatra tsereo ny resahako an'ity fantany izany zay no mahatonga azy mamandrika mialoha ny zazavavy zay tiany raha mbola tsy matotra le olona mba hahatonga an'le olona voafatotra miaraka amin'ny mandrakizay kanefa fitiavateny izany satria rehefa mematotra indray le zazavavy dia mahita hoe tsy tiany tokony hiaraka amiko mahafinaritra anao ve zany fa tsy maintsy miafy izy satria maninona efa niteraka taminao efa fantatra ny fiangonana efa ndray mandreny lasi ny vavy tsy ny sisa dia miafy izy ka leo fitaina reny fianarany fitao ny fianarana azonatao manana namana betsaka fidioko nefa ny namana averina fidio ny namana lehilahy indrindra fa ho antsika vehivavy rehefa izy ny tsy samy fandray amin'ray aman-drenao nefa mbola mpinamana olona tsy tsaratsara fikasana aminao izy tsy handeha lavitra miaraka aminao izy a
tsy manana fitiavana ny fianakavianao na ny zokinao na ny zandrinao fa ianao ihany ny sisihany efa olana zany na mbola namana aza zany a dia famantarana mazava fa tsy anao avantoira miaraka aminao fotsiny izy. Mampalelo anie be dehibe ny vehivavy tsy maintsy manambady na tiana na tsy tiana ialana amin'ny fahantrana ohatra. Fa rehefa ohatra ianao ka manana ny mahianao anao ampitoana tsara, afaka mandanjalanja tsara, afaka mampiasa tsara ny saina fa tsy mandevozony fo, afaka miresaka tsy misy tahotra na amin'iza na amin'iza, zay ianao vao matotra. Ary ankoatr'izay dia be dehibe ny tombontsoa azonao an-tsaina satria tsy tafiditra tamin'ny andrak'andrana mampididozy ianao, nanana fotoana malalaka ianarana anatrarana tanjona be dehibe, ianarana tempirenena be dehibe, fa tsy voareborebo ny fitiavana miovaova sy manimba. Mandritra n'izany fotoana izany ankoatra ny fianarana mba hitanao namana tsara dia midira ny fikambanana maso ahafahana mifandray amin'ny olona manana idealy ambony, midira ny fikambanany mpanao fanatanjahantena, mozika sy ny sisa, mifandraisa amin'ny olona efa tafita, manana traikefa dia lasa hanahaka azy ho azy ianao, fa raha mifandray amin'ny olona mpilalao fafinaretana fotsiny ianao dia hanaraka azy koa ny toetranao sy ny hoavinao. Dia aza mifandray amin'ny olona tsy azo ny zoky na ny ray aman-dreninao hifandraisana ao amin'ny fotoana mbola mahanamana azy aza. Fa fandrika izany, ary farany fa tsy nkely indrindra sahia mihitsy manao vavaka hoe arovy aho tsy ho tafiditra amin'ny fifandraisana amin'ny olona namana hanimba sy ny hoaviko. Tsy hainao inge manavaka azy, tsisy tandroka, dia sahia mangataka an'izany amin'Andriamanitra dia ho hitanao fa ho ataony. Aza matahotra ny tsy ahita vady, io koa mahatonga ny olona mandehandeha aingana. Manambady, voalazo amin'ny obolana toko 7:7-7:12, obolana toko 7:7-7:12 fa lova avy amin'i Jehovah ny vady endry, lova le izy, ka raha zanaka dia mpandova, hoy ny Romanina toko 9:7-7. Romanina toko 9:7-7. Zanak'Andriamanitra ianao, tazomma zanak'Andriamanitra anao, fa tsy maintsy ho azonao ny lovanao. Aza manany tsy ahita vady, fa etsy an-dany koa misy ny nifidy tsy hanambady, fa nomezam-pahasoavana manokana izany ary tsy lavo ny tenin'Andriamanitra. Izay indray aloha ny androany fa manaraka isika afaka miresaka zavatra hafa indray manodidina an'izany, fa raha mana fanontaniana dia raiso reto adresy reto ahafahanao mifandray aminay. Téléphone 034 06 797 62. Mandra-peo indray ary. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Finaritra ry mpiara-mianatra namana, mitoy ny fianarantsika ny amin'ny fifikiran'ny mpanavo fioavahana tamin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Ny lohateny ianarantsika anio dia manao hoe i Kristy irery ihany, fahasoavana irery ihany. Manasanao hatratra amin'ny farany mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikeva. Inona no ampianarin' reto andininy reto momba ny drafim-pamonjena? Efesiana 4:7-7. Efesiana 4:7-7. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, fa andrao isy rehare. Ino koa nambaran'ny Romanina 7:7-7. Romanina 7:7-7. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Andeko vakiana ny Romanina 5:1-7. Romanina 5:1-7. Fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Romanina 5:7-7. Romanina 5:7-7. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy,
koa mainka aza ny aminjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarinina tamin'ny rany isika fa raha fonombola fahavalo azy isika no nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany mainka ny amonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanana fanomezana avy amin'Andriamanitra ny famonjena mitarika antsika ny fanahiny masina anaiky amin'ny alalan'ny finoana izay natolotry Kristy maimaim-poana tamin'ny alalan'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijalian'ny Kalvaria. Nahafony ainy tonga lafatra ho fanavotana antsika noho ny fahotany Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Mitaky fankataovana tanteraka ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny fiainan'i Kristy tonga lafatra no misolo toerana ny fiainantsika tsy tanteraka. Ny lalàn'Andriamanitra izay nodikaintsika dia manameloka antsika amin'ny fahafatesana mandrakizay. Mazava ny ambaran'ny Baiboly. Tsy natratra ilay idealin'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika isika noho ny safiditsika feno fahotana. Nanota isika. Raha ny herintsika samirery dia tsy ho vitantsika ny hanao ny marina sy ny mahitsy araka ny fitakian'ilay Andriamanitra masina. Vokatr'izany dia ny fahafatesana mandrakizay no mendrika ao antsika. Misy vaovao mahafaly anefa manome toky antsika ny apôstôly Paoly fa fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Romana 9:7. Omena antsika izany na dia tsy mendrika an'izany azy sika. Tena fahamarinana misongadina ho misoratra masina izany tsy fahamendry antsika izany. Hitan'ny Martin Luther sy ireo mpanavao fivavahana hafa i Kristy ary izy irery ihany loha ranom-pamonjena. Ary teo no nanomboan'ny Luther ny tory ny afatry ny fahasoavan'i Kristy mahavonjy. Nirohotra ny ainy ireo afatra mahitsy sy manova fiainana nentin'ny vahoaka. Toy ny rano mangatsiaka teo anivon'ny efitra karakain'ny fiainan'izy ireo ny teniny. Voafatotry ny fombafombam-pivavahana tamin'ny vanim-potoana tenatena ny olona ka voatana ho andevon'ireo fahazarana efa naharitra taonjato maro izay tsy nitondra fiainana ho an'ny fanahiny. Nikasika ny fo ireo afatra ao amin'ny Baiboly nentin'ny Lutera ka fiainana maro ny voaova. Talanjo ny Lutera nahita ny fahatsaran'Andriamanitra raha namaky ny testamenta vaovao. Gaga izy nahita ny fanirian'Andriamanitra hamonjy ny taranak'olombelona manontolo. Ny fomba fijeriny be sy ny maro izay avy amin'ny fampianaran'ireo mpitarika fiangonana tamin'izany fotoana izany dia hoe ny famonjena dia asan'olombelona amin'ny ampahany ary asan'Andriamanitra amin'ny ampahany. Hitan'ny Lutera fa ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia ampy tanteraka ho an'ny olombelona rehetra. Izao ny soratan'ilay mpanoratra Christian Ellen White ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila 4:12. Hoy izy: izay mendrika antsika indrindra no natao tamin'i Kristy mba ho azo atao amintsika kosa izay mendrika azy. Nomelohana no fahotantsika izay tsy nanana ny anjara akory izy mba azahoantsika fahamarinana amin'ny alalan'ny fahamarinany izay tsy nanana antsika anjara akory. Niaritra ny fahafatesana izay anjarantsika izy mba azahoantsika mandray ny fiainana izay azy. Kanto tokoa izany famotinana mazava ny filazantsara izany. Dia ny hoe azo amarinana amin'ny alalan'ny fahamarinana izay tsy nanana antsika anjara akory sika. Teny fikasana manao ahoana re izany? Raha asan'Andriamanitra amin'ny Kristy ny famonjena fa tsy vonjena noho ny asa tsara ataontsika sika dia inona no anjara toeran'izany asa tsara izany eo amin'ny fiainana kristianina? Ry mpiara-mianatra namako, tokony ho lasa fomba fiaina ny asa tsara sy ny atsara toetra eo amin'ny olona izay nateraky ny fanahy masina. Tsy miezaka ny ho tsara izy fa manjary manahaka ilay namonjy azy dia Jesosy. Engany ho nisan'izany zasy ianao. Izay indray no isarantsika androany. Azadino manaraka ny toy ny fianarana mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.